Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny alakamisy 1 martsa 2020 amin'ny enondra maraina hatramin'ny zoma 1 aprily 2020 amin'ny enondra maraina. Ho amin'ny morontsiraka atsinanana, Cap d'Ambre hatrany Kapesa, anorana tandrifin-drahona. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, ahavon'ny onja 1.57 hatramin'ny 1.7 metatra. Kapesa hatrany Manoro, anorana tandrifin-drahona izay atevina indraindray. Ho avy atsimo atsinanana amin'ny ankapobeny ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, ahavon'ny onja 1.5 hatramin'ny 2.5 metatra. Manoro hatrany Tolagnaro, anorana tandrifin-drahona any avaratry Mananjary, Omena ny Kafa. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra atsinanana ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora manakaiky ny Tolagnaro. Anonjabe ny ranomasina, ahery indraindray, ahavon'ny onja 2 hatramin'ny 2.7 metatra. Misy alon-drano avy atsimo atsinanana. Tolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, Ibalika ny masoandro. Ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora. Ahatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray. Anonjabe ny ranomasina, ahavon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Ho amin'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, Ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo atsinanana na atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, ahavon'ny onja 1.5 hatramin'ny 2.5 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, andrahoana amin'ny tsokotoko. Hiovaova ny fitokon'ny rivotra ka ho 6 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina, ahavon'ny onja ho latsaky ny 1.5 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrifin-drahona vitsy manakaiky any Analalava, andrahoana vitsy any Kafa. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ivadika ho avy atsimo andrefana izany ny tolakandro ka ho 6 kilometatra isan'ora. Hotonina adiny mpanonja ny ranomasina, ahavon'ny onja latsaky ny 3 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre, anorana tandrifin-drahona Mediera ikotroka. Hiovaova ny fitokon'ny rivotra ka ho 6 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Hotonina adiny mpanonja ny ranomasina, ahavon'ny onja latsaky ny 3 metatra.